Miombon-kevitra amin'ny fialan'ny Flora Rajaonarimampianina eo amin'ny toerany araka ny fitakiana misy amin'izao fotoana ny ONG Mazava araka ny fanambaran'ny mpikambana ao aminy anio. Ho an'izy ireo, efa tonga ny mpamonjy ny firenena ka ray aman-dreny ara-pinoana no lazainy amin'izany. Tsy mbola tara hoy izy ireo ny fametraha-pialan'ny filoha raha amin'izao fotoana izao. Miainga eto Madagasikara ihany koa ny famonjena izao tontolo izao araka ny fanambaran'izy ireo. Posaka zao ny masoandro anty Madagasikara ty dia eo amin'ny fandrosoana sy ny fioarana amin'ny zavatra rehetra izay nanahirana teto amin'ity firenena ity. Misy ny fahatokavan'ilay mpamonjy, tsy dia tena hoe lalana lavitra ny ioaran'izao firenena izao. Eto Madagasikara ny mpanavotra ary ilay naharin'ny lanitra sy ny tany no mametraka ny tongony eto Madagasikara. Voamarina io na ara-baiboly na ara-tantara fa eto amin'izao fotoana izao fiaingan'ny ny fanavotana an'ity izao tontolo izao ity. Ny lanitra sy ny tany ho levina fa ny teny izay tenenina aminareo dia tsy ho levina fa ho tanteraka tokoa satria tonga ny fotoana. Dia izao Andriamatoa Iry Rajaonarimampianina, mbola averiko aminao ary amin'ny teny malefaka indray ny resako azy androany. Mametraha fialana moramora Dadatoa, mametraha fialana ianao. Mbola tianao io nahary anao tao an-kibon-dreninao io sy namoaka anao tao an-kibon-dreninao, mbola tianao izy. Naneraka olona maro izy, ny feon'ny vahoaka rehetrarehetra nosokafa ny vavany hiteny aminao hoe mametraha fialana ianao. Fa izy izay nahary anao no anafay anao satria ny ratsy izay natao tompoko indrindra ny fampijaliana ny vahoaka dia tena mampalahelo izay nahary azy. Ka raha mbola misy ny fotoana mametraha fialana dia beba malaky fa mbola tsy tara ianao izao. Mandrapatonga ny ity volana ity.